Mivavaka isika toko, feno fisaorana anao ny fonay ry Tompo Andriamanitra lehibe sy mahagaga ao. Ravoravo ny fanahinay satria natohinona izahay, natohinona izahay dia ianao no akavia sy akavananay. Ianao ny tonga isam-potoana, tonga isan'andro. Na inona mampivadi-po anay, na inona koa sy ananana fiadanana, dia ianao no Jesosy, ianao no mpamonjy, ianao no mpanafaka, ary zay dia mampiravoravo ny fonay tokoa. Am'izao alahady fahatelo momba ny advento zao, zay ankalazan'ny fiangonana manontolo maneran-tany koa, ny fahatongavanao hamonjy, ny fahatongavanao hanafaka, dia zahay koa tafangony eto am'ty toerana ity Tompo. Sy misy afa-sy anao ihany tena manangona anay, manangona ny lavitra ianao, manangona ny akaiky koa. Ary am'izao aza dia inona fa misy olona mbola eny am-pandehanana aza, dia ianao no anao zay hahatonga azy ho tonga amin'ny fanipoam-pivavahana tahaka an'izao, na eto na mitoeran-kafa koa. Mangataka ary zahay Tompo, ho vanginy fanahinao masina zahay, satria matetika zay sy mahalala, sy fantatray raha sy ny fanahy masina no mampianatra anay fa eto ianao, eto afovoanay ianao, manatrika anay feno ianao, manafatahotra mitondra fiadanana, mitondra ny mazava tokoa mandravagna Espito. Ta io ny teny zay fanambara tamin'ny vaky teny masina Tompo. Teninao zany Tompo, teninao rery zany, teninao ary ianao ny tena manonona azy, na de eo aza ny olona samy hafa zay mpitondranao azy. Dia misaotra anao zahay fa ny teninao no zava-dehibe indrindra, ny teninao no hareny fiangonana, ny fiangonana zay sy manana ny teninao dia inona moa no iza moa izy, ary mba inona ny aminy, na amin'ny ankehitriny na amin'ny hoavy. Ta io ny tsirairay avy zay tonga eto, ta io ny madinika kely, ta io ny tanora, ta io koa gn'olon-dehibe ny ray aman-dreny isan-karazany, apetraka eo ampelantananao zany. Ta io ny teny zay fanambara sy zay mbola hambara ihany koa am'izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Anio araka nefa voalaza toko no alahady fahatelo momba ny advento, koa ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika ihany koa am'izao, dia raha sika mahita izany araka zay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina, dia amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matio toko faharaiky amby folo, andiny ny faharoa ka hatramin'ny andiny fahafolo. Matio toko faharaiky amby folo, andiny ny faharoa ka hatramin'ny andiny fahafolo. Rehefa iaraha mahita izany, dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa reny zao natao an-tranomaizina, ny asa nataon'ny Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe: ianao va ilay hoavy sambola hafa no andrasasika? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: mandehana ianareo ka mbarao amin'ny zona zao renareo sy hitanareo zao, mahiratra ny zamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady mareniny, asangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra zay sy ho tafitohina noho ny amiko, ary noho ny lasa ireny dia vao nilaza ny zona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: izahinona no nivoahanareo nankany anefitra? Volotara no zongozon'ny-rivotra va? Sa izahinona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro ny mitafy soa dia ao amin'ny tranon'ny mpanjaka. Sa izahinona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny, hoy zaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy no ilay voasoratra hoe: indro izaho maniraka nirako hialohanao ary hamboatra ny lalanao eo alohanao. Amen. Ry ray masina o, mana masinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ny mpaminany rehetra moa zany dia azo lazaina fa toy ny ziro zay arehetra amin'ny alina. Ny maha izy azy ny ziro dia sy ny tenany fa ny olona anankiray zay mampirehitra azy mba hanoherana ny aizina manodidina. Rehefa tonga nefa ny maraina ka mihamazava ny andro dia tapitra ny asan'ny ziro. Ny lehilahy anankiray zay natao hoe Zaona, mpanao batisy izy io, amin'ny mahampaminany azy dia isan'ny ziro toy zay voalaza teo ihany izy. Ziro Zaona. Ambara nefa fa Zaona dia ny mpaminany farany indrindra. Ary araka ny teny zay vinaky tamintsika farany teo dia Jesosy tenany dia refeo fa ity Zaona ity dia mihoatra lavitra noho ny mpaminany. Satria izy no ilay voasoratra hoe iro zaho maniraka ny irako hialohanao ary manamboatra ny lalanao eo alohanao. Fa tahaka ireo mpaminany maro talohany tamin'ny andro fahiny, ity lehilahy atao hoe Zaona ity dia maty martiora tao Jerosalema. Mampalahelo ihany zany, kanefa moa fizoroako vavolombelony marina. Fotoana fohy taorian'ny nanaovana batisa an Jesosy avy any Nazareta tao Jordana zany, fa Zaona noho ny fiasoan'ny olona hibebaka, ny olona rehetra nasoiny hibebaka daholo, sy mba nanavaka izy, ao ny manam-pahefana, ao ny olo-tsotra, samy teneny nahazo zay tandrisy azy daholo. Farany dia nosamborona Zaona ka natao tao tranomaizina. Nahazo namangy azy ihany anefa ny mpianany tao tranomaizina. Ka inona fa ireo mpianany reo no nilaza tamin'ny Zaona fa ilay nataony batisa tao Jordana Jesosy zany tompo. Dia manao asa lehibe sy mbola nisy zay toy zany, hatrizay. Teo ampandrenesana an'izany, ary inona fa ny fanahy masina tao amin'ny Jesosy, dia ny fanahin'i Jesosy zany no nampiredareda ny afo ny fanantenam-pamonjena tao am-pony Zaona mpanao batisa. Farany ka naniraka ireo mpianany izy, nampitondra teny ho an'i Jesosy, nanao hoe ianao vano ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasasika. Raha atao amin'ny fiteny vantambatana kokoa zany dia mety ho toy izao no filaza azy: tonga aveny maraim-baovao ny famonjena zay entin'ilay ho avy, sa mbola alina ihany ny andro eo amin'ny tantarany zanak'olombelona. Mamaly izany fanontaniana nataony Zaona mpanao batisa zany Jesosy. Toy inona nefa ny valiny? Sy fandavana no valiny. Jesosy sy nanao hoe siasizy aho. Raha zany dia mbola mitohy ny aliny ota ka sisy fanantenana aloha. Raha fanekena sotra zao kosa ny valiny ka hitenenany tompo hoe izy aho, dia sy ny ray mandeha ane no nisen'ny olona nanao tahaka an'izany nefa nandiso fanantenanany maro. Ny valiny dia niasa misiona manokana fitoriana ny filazansarany advento tahaka ny androany zany. Asa misiona manokana fitoriana ny filazansarany advento tamin'ny Zaona mpanao batisa. Asa misiona manokana fitoriana ny filazansarany fahatongavany mazava fanaperana, fahatongavany tena mazava zay fototra sy antony mazava rehetra.
ka hataperany ministerany zona mpanao batisa. Inona fa na dia atao an-tranomaizina aza zona mpanao batisa, ny teny nomeny Jesosy azy nampitondrainy mpianany dia mianso azy hifaly toany zona zanakavavy, mianso azy hanao feno fifaliana, feo fifaliana tahaka ny Jerosalema zanakavavy, araka ny voasoratra ao amin'ny Zakaria 7 moa zany. Saroana am'izao ny teny zona mpanao batisa ny ray andro manao hoe izao izy sy maintsy mihena fa izy sy maintsy mitombo. Ny fahazavany zona amahaziro azy dia sy maintsy mihena ne zany rehefa tonga ny tena mazava dia Jesosy. Tahaka an'izany koa isika rehetra, tahaka an'izany koa ny fiangonana dia ziro. Ny fahazavany fiangonana dia sinisinina koa miohatra amin'ny fahazavany Jesosy lay tena mazava. Nefa mazava ny fiangonana satria hitoriana ny tenin'Andriamanitra, amakiana ny soratra masina isam-potoana ka zava-dehibe zany. Kanefa rehefa eo Jesosy, rehefa tonga Jesosy, dia Jesosy ny tena mazava. Tapitra ny asany zona, taterany izay nasainy tompo hataony zona, ka dia efa nitory ny filazantsara ny ady vety tamin'ny mpianany koa zona mpanao batisa ty. Sy ilay hitoriana teny ihany izy fa izy dia nitory teny talohan'izany. Ndray andro zona dia niaraka tamin'ny mpianany roa lahy teny amoron-dranomasina, ary tamin'izay dia nahitany Jesosy ny sangasangana izy. Zona nanambara tamin'ny mpianany roa lahy nanao hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Zona toko voalohany misy azy. No nahare azy ny teny izy roa lahy dia nanaraka an' Jesosy, ka nanao ny asany evangelista niaraka tamin'i Jesosy izy. Am'izao zany dia maniraka ny mpianany ny ray ho any amin'i Jesosy zona. Irahiny ho any amin'i Jesosy ny mpianany, ary rehefa irahiny ho any amin'i Jesosy dia lasa mpianatry Jesosy ka irahiny Jesosy izy. Irahiny Jesosy ny teny soa mahafaly manao hoe lazao amin'ny zona mpampianatra anareo izay hitanareo sy renareo. Mahiratra ny zamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, ary ny malahelo hitoriana ny filazantsara, asangana ny maty azy. Zay ny filazantsara entiny Jesosy. Iza nefa ny mpanao an'izany? Jesosy ny mpanao an'izany. Sy ny hafa ny mpanao an'izany to. Sy ny hafa zay, naiza ny mpanao an'izany. Sy mpaminany lehibe ny manao an'izany asa zany. Fa Jesosy, ilay mpanjaka ny fiadanana, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay mazava fotsiny mazava. Tonga ny mazava. Tonga Jesosy. Am'izao dia ambara fa tapitra ny ministerany zona. Manomboka kosa ny ministerany fiangonana. Na dia mbola sy tonga zany fiangonana dia efa karazana fiangonana mialohan'ny fotoana ihany reto mpianatry zona reto, irahiny ho any amin'ny zona hitory teny, hanambara ny filazantsara. Dia tahaka ny fiangonana ne zany. Ny fiangonana dia ao anatiny dia mifampahery ny olona. Zona nitory ny filazantsara tamin'ireo mpianany taloha. Am'izao dia ireo mpianany ray no mitory ny filazantsara am'izao zay mpampianatra azy. Fa sy misy olona anankiray zay sy mila hitoriana. Samy mila hitoria teny izy rehetra. Na ny kely, na ny lehibe, na ny ray aman-dreny, na ny tanora, samy mila an'izany daholo. Mila an'izany zona, mila an'izany reo mpianany, mila an'izany ny olona rehetra, mila an'izany koa ny tenako sy ny tenanao. Zay no zava-dehibe, zay ampanaoviny tompo antsika am'izao.
mifampahereza amin'ny tenin'Andriamanitra, mifampahereza amin'ny fahatongavany mazava. Ny mazava de sy hoe ho tonga afaka herintaona na hoe ho tonga afaka herinandro. Eto ny mazava tompony, eto voasika izy, tonga izy, sisy hatakandro, tapitra ny fotoam-piandrasany, efa tonga izy tompo, tonga ny mazava, raisy ny mazava. Sy nisy olona nandray ny mazava ka sy nety ny raha zany mazava zany. Ny mazava dia maniraka olona ho any amin'ny mazava. Ny mazava dia mahatonga ny olona ho vavolombelona zany mazava izany, na dia ao anatin'ny aizina aza. Aoka ifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra isika, aoka ifampahery amin'ny filazantsara ny fahatongavany mpanjaka isika dia ny fahatongavany mazava. Raha sy mifampahery sika dia ataosika ahoana ny hampahery ny olona any ambadika any, fa isika kosa dia mila mifampahery sika atao anatiny ato. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, zay hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay, raisy ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavany Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.